Halleloia. Amaky ten'Andriamanitra tsika ao amin'ny bokin'ny Jaona. Jaona 4:4 tsy manino vakitsika hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny 9. Jaona 4:4 voalohany ka hatramin'ny 9. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa akoho. Ao an-trano ndraiky misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo. Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ary izay hitoerako no hitoeranareo koa, ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'ny alehako. Hoy Tomasy taminy: tompoko, tsy fantatray izay alehanao, ka ataonay ahoana na fantatra ny lalana? Hoy Jesosy taminy: izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Alleloia. Le 9 ny tena horaisintsika androany efa diso fantatrao loatra. Efa fantatrao na iza mahafantatra an'izany. Fa androany tsy maninona fa manana hafatra ho an'ny tsirairay avy ny tompo androany. Iza tonga eto teneny eo akaikinao: manana hafatra ho anao ny tompo androany. Hoe ndresaka zavatra anankitelo Jesosy teto. Zavatra anankitelo ndresany dia inona? Lalana, fahamarinana ary fiainana. Rehefa miresaka lalana tsika dia be dia be ny lalana. Tsy misy tsy mahalala an'izany, na ankizy ihany koa aza dia efa mahalala an'izany. Fa mila hoentina mbavaka manokana ianao raha tsy mahafantatra lalana. Fa ny lalana dia be dia be. Izao no mahasamihafa an'izy io. Ny lalana dia misy hoe raccourci na ohatran'ny hoe lala manivaka zany. Misy ny lalana principal dia misy ny raccourci. Matetika ny olona tia an'io raccourci io rehefa ohatra hoe andeha ho any ambondrina zany, ohatra zao andeha ataoko hoe hiainga eo ambondrina dia ho any an-tanin'andro. Raha ny tena normal dia miakatra tia tsy azo tafo dia mihodina kely dia tonga eo an-tanin'andro. Fa raha tia hanivaka raha kamo be ao any dia hiakatra ny toto-bato dia midina dia tonga. Dia ny olona tia an'izay zavatra manivaka izay matetika fa ny zavatra andresahan'i Jesosy eto dia izao: tsy misy lalana manivaka. Le maka izy io, le makany amin'ny ray, le makany an-danitra io, tsy misy lalana manivaka. Fa hoy izy hoe izao ny lalana. Izany hoe raha teo any an-danitra ny olona ray izany dia maninona? Maninona? Tsy maintsy mandeha amin'i Jesosy. Izay indrindra le izy. Ny eto ambonin'ny tany dia afaka mandeha amin'izay tianao aleha ianao raha teo aiza ianao, tsy misy manameloko anao, tsy hoe migadra ianao raha ohatra ka hoe andeha hanivaka. Tsisy migadra zany. Fa rehefa makany an-danitra kosa ianao dia tsy maintsy mandalo amin'i Jesosy, izay vao tonga any an-danitra. Amen. Ao anatin'izany ny faharoa dia nilazainy hoe izao ny lalana sy fahamarinana. Ny any an-danitra tsy hidikidirana fotsiny any, fa ny any an-danitra mila fahamarinana. Sika sy ianao nefa tsy marina, vao mijery ny endrika ao dia ohatran'ny efa hitako sahady, fa tsy marina sika sy ianao. Ary raha mijery akoho ianao dia tsy ahita mihitsy ianao hoe marina. Fa izao nefa ny zava-dehibe anatin'ilay izy Jesosy nanolotra ny tenany ho fahamarinana ao antsika. Teo amin'ny hazo fijaliana izy ny antony. Teo amin'ny hazo fijaliana izy nanolotra ny tenany mba ho fahamarinantsika sy ianao. Netiny teo le fahadisoantsika sy ianao, le toetra ratsika sy ianao, le faratsika novaintsika tamin'ny Adama. Aoko tsaroanao fa tamin'ny Adama no nahazoantsika an'izany. Tsy hoe ianao namorona an'izany sao dia eo ianao dia tady tomany eo hoe za mihitsy izany no tena ratsy indrindra. Fa tany amin'ny Adama ilay izy no efa nilovaintsika sy ianao. Rehefa tsy nankatoha an'Andriamanitra i Adama dia izao ny zavatra nitranga. Very ilay fahamarinana. Olona lafatra no noforonin'Andriamanitra tao amin'ny sahideny. Rehefa tsy nankatoha an'Andriamanitra izy dia voatsoaka izay, lasa mandeha amin'ny fahadisoana ny olona tao aorianan'izay, lasa misy tenany ota tafiditra tao anatiny. Kanisany izy ateraka na ohatrany ahoana izy, na zanak'izy izy rehefa teraka ilay olona ray dia lasa mandova ota, mpanota kely, mafatifaty kely daholo rehefa teraka. Fa tao anatin'izay indrindra Andriamanitra hitany fa tsy ho avitra intsony ity resaka ity, fantany fa tsy hisy havita hiditra ny lanitra amin'ny fahamarinana izany, dia nampidininy Jesosy ho fahamarinantsika sy ianao. Halleloia. Andao mba hitiaka mafy an'ny Tompo aloha isika. Fantatsika fa raha ny momba antsika sy ianao no entina hidirana ny lanitra tsy possible mihitsy. Na mbola mena arivo-taona azy ianao hoe andraso fa omeko arivo-taona ianao ao anatin'izay dia ataovy mihitsy aloha le fahamarinana. Tsy ho vitantsika izany.
na dia mivavaka be azy ianao tsy ho vitantsika izany. Petsaka nefa nandeha teo alohantsika sy ianao, nandeha tamin'ny famarinany. Atsaratsarona le tantaran'le lehilahy anankiray nanantona an' Jesosy. Rehefa nanantona an' Jesosy izy dia hozy izy hoe inona no ataoko sy izy mandovaky fiainana mandrakizay, dia inona navaliny? Miteny zavatra be dehibe Jesosy tao anatin'izy tsy tadidiko. Fa hoy izy hoe efa nataoko avokoa izany mpampianatra ao, fa inona no mbola tsy vitako ao anatin'izay? Ndanareo izy amin'ny dio ny fanananao. Nalahelo le rahalahy niala teo amin'i Jesosy. Satria nahoana? Satria nieritreritra izy hoe raha ny zavatra vitako kosa tena tsy ny lanitra fotsiny ny azoko, fa ny ambonimbony ny lanitra tsy fantatro. Fa hoy Jesosy hoe ndanare amin'ny dio ny fanananao. Niala le rahalahy satria nahoana? Misy fetra le zavatra vita. Ny famarinantsika sy ianao na ninona vitanao, na endry be ohatry ny ahoana ianao, tsy hidirantsika ny lanitra zany. Misy fetra n'io. Olona ray mahitanao marina, ato indray ianao dia mba misy mahitanao diso, dia ohatra izay hatrany io. Eto ianao mety hitan'ny olona hoe mampimebe ho ihany n'iny. Raha ho any Antsirabe ianao tsisy mahalala an'izany. Nga nisy nahitanao any, olo marina ny fahitan'ny olonanao satria nahoana tsisy mahafantatra. Dia ohatra n'izay mihitsy io fiainan'io, na mahavita famarinana ary sika sy ianao dia izao. Misy mahita fahadisoana foana ary ny tena loza dia ity, Andriamanitra mihitsy ka le mahita fahadisoana antsika sy ianao. Andriamanitra mandinika ny fo, mpamantatra ny fo. Izay le tena Andriamanitra. Ninona miafina indrindra ny anatona ho any, eo anatrehan'ny olona ianao mety afaka maneho hoe zany olona marina. Tsy misy oatra mihitsy ka tena za rehefa mitarika fotoana amin'ny foko rehetra mihitsy nitaritako azy za io zany. Amin'ny foko rehetra mihitsy nitaritako azy. Fa Andriamanitra mandinika ry hoe mampimebe io le ao anatiny. Ao anatin'izany Andriamanitra nidina izy hanome famarinana. Hamonjy antsika sy ianao ilay mampimebe. Teneny eo akaikinao, hamonjy antsika sy ianao ilay mampimebe hoe. Sasany me fa fantany hoe izy zany. Teneniko anao fa sika mantsy mora mahita ny zavatra ivelany. Fa Andriamanitra rehefa mijery antsika, hitany daholo ny any anaty lalan'ny fona indrindra any aza. Ary izay no mahatonga anazy nidina mihitsy izy nanolotra ny tenany hoe fantatro fa na inona ho ataon'ireto olona reto, na hitondra fanatitra tany amin'ny testamenta taloha dia nitondra fanatitra le olona anamarinana ny fiainany zany. Fa tao anatin'izany Jesosy hoe tsy ho vita ny reto fa alao alefako ny zanako lahy tokana hamonjy an'izao tontolo izao, dia isika sy ianao zany. Teneniko anao niezakitsika tsy mahavonjy antsika izany. Niezakitsika tsy mahavonjy antsika izany. Ninona vitantsika sy ianao, ninona mbola ho ataontsika sy ianao, tsy afaka no voavonjy amin'ny alalan'izany mihitsy sika raha tsy mandeha eo amin'i Jesosy. Satria ny lanitra tsy hidikidiran'ny olona mampimebe, fa ny olona mampimebe no vonjena ihany no miditra ny lanitra ao anatin'izany. Aza mieritreritra ianao anatin'izany hoe ninona zany efa tena mety mieritreritra angamba ianao anatin'izany hoe za efa tsy possible intsony fa ny olona rehetra rehefa manaiky ny fahadisoako mihitsy anie eo an-tanàna. Vao manona ny anarako dia efa fantatra hoe tsy mihaino anina na dia mivavaka azy izy. Ao anatin'izany Andriamanitra mandray ny olona foana. Andriamanitra anie maharo-po e. Teneniko anao fa ny tantaran'le ao amin'ny jaona toko fahavalo ao misy tantaran'le vehivavy azo ola-tanana ny zangazanga. Inona ny saika ho ataon'ny olona? Torahan'ny olona, saika ho torahan'ny olona. Satria fantatry ny olona hoe indray saika ho torahan'ny olona izy. Fa hoy Jesosy, izao koa tsy manameloka anao izy izy. Mandehana amin'izao sisy izao aza manota ntsony faharo-po tsy misy ohatr'izany. Ary na dia ny tenako fotsiny aza dia efa mahatsapa ao anatin'izany hoe za mazao raha tsy ny faharo-pon'i Jesosy dia tsy afaka ny anina ny fahamarinana, tsy afaka niditra ny lanitra. Fa noho ny amin'ny faharo-pon'i Jesosy dia afaka miditra ny lanitra rahatrizay. Ianao ihany koa afaka ny ohatrin'izay, isika rehetra ihany koa afaka ny ohatrin'izay satria maharo-po sady be famindrapo ny Andriamanitsika. Fahatelo manarak'izay dia izao, nilaza izy ao anatin'izany hoe fiainana ozy izy. Fiainan'izany irantsika malala fa fahavelomana ny tena dikan'izany, ohatra hoe adika tsotsotra zany. Ao anatsika ao dia misy zavatra banga tamin'ny alalan'ny Adama. Ao anatsika ao dia misy zavatra banga mila fenoana. Ny zavatra mameno an'iny nefa dia tsy zavatra eto amin'izao tontolo izao. Niza ho tianao, niza mety hankasitraka anao. Ninona zavatra mety tianao omenanao eo. Raha vao amin'ny fotoana tsy Jesosy mihitsy no miditra tsehatra eo amin'ilay fahabangana dia voatapitapina fotsiny le izy ao anatin'izay. Fa amin'ny fotoana Jesosy no miditra mameno an'izany bangy izany, ary izay mihitsy no tiany hatongavana eto hoe za dia te ho fiainanao,
satria nandova fahafatesana ianao, satria misy fahafatesana velona ao anatinao, dia za hidina mba ho fiainanao hitondra fahavelomana ho anao. Namerina n'le fiainana ao anatsika Jesosy tao anatin'izany. Androany aza mitady fahafenonany amin'ny hafa. Jesosy no atoroko anao androany. Tsy misy nizaniza mafeny mibanga ao anatinao, na dia ohatry ny mieritreritra azy ianao hoe za ohatry ny tsy tian'ny olona mihitsy. Teneniko anao fa na hoantsoina daholo azy ny olona, mena vola le olona zany ho tianao hoe mba tiavo ranona milaza aminao fa heritaona ihany raha ela indrindra mitsapanao zany. Dia aorianan'izay ianao dia hitady hoe aizandray. Nisy fotoana teny an-dalana dia rehefa nandeha dia nijanona zany ny andry olona. Teo am-piandrasana teo dia zao ny zavatra tao anatin'ny saiko tao anatin'izy hoe Andriamanitra na hoatsoina ho tia anaty daholo ary zany ny olona, tena mbola hisy banga ihany any anatiko, efa elely zany tantara zany. Tonga dia nataoko ny vavaka teo ny eo ihany dia nilaza hoe Andriamanitra tsy zavatra hafa ny mameny fiainako, tsy zavatra hafa ny mameny fiainako fa ianao. Amin'ny fotoana tsy ianao no mameno ahy dia mbola angetaheta ihany aho. Tao anatin'izay dia tsaroko ny tantaran'ilay vehivavy anankiray teo amin'ny fatsakan-drano. Laza izy hoe tao anatin'izay hoe neo an'izany zany aho hosotroko izy. Raha fantatrao ny mangataka, raha fantatrao ny olona mangataka anao an'ilay rano izy Jesosy dia ahoana izy? Dia ianao indray nangataka taminy. Satria fantatr' Jesosy hoe bangany ao anatin'ity vehivavy ity. Ilay vehivavy efa nanambady impiry moa izy. Ary ianao mahay impito. Le farany ao izy Jesosy mbola tsy vadinao io. Fa ianao ohatry ny efa leo dia aleonao miaraka fotsiny. Tao anatin'izay fantatr' Jesosy hoe bangany ao anatin'ity vehivavy ity. Bangany ao anatin'ity vehivavy ity, mila famenoany ity vehivavy ity ary tsy za. Tsy hoe sao dia metimety aminao aloha sao dia metimety aminao sao dia mba tsy zay ny proposen'i Jesosy. Na hoe ao amin'ireo mpianatra ireo sao dia mba metimety aminao jerijereo ihany aloha Tsy niteny an'izay Jesosy fa hozy izy hoe nizaniza misotro ny rano izay omeko azy, tsy angetaheta mandrakizay. Tonga dia proposition à l'infini. Maritra mandrakizay natolotra Jesosy hoe androany ianao raha mino aho, androany ianao raha andray ny rano omeko anao hosotroinao dia tsy angetaheta mandrakizay intsony ianao. Zany ihany koa no atolotry ny tompo androany. Raha mbola hitady ny zavatra eto ianao dia angetaheta foana ianao. Zany tsy milaza akory hoe aza manana n'izay mety hoe ahoana re zany midika ve zany fa olona tsy manana faniriana ianao? Tsy any le olana. Fa le ianao mieritreritra mihitsy hoe zay ny mahafen'ny fiainako. Raha mahazo fiara zao tena mba voavonjiko tsara ny eny Antsahamanitra, tsy tara foana milaza aminao anao ese isan-kalady ianao. Anao ese fa aiza raha laza any, anao ese aty bypass kely amin'ny testa kely an'izy fa izy tsy mety raha vao eto amin'ny ville. Ao indray mihitsy mieritreritra hoe tena raha mba mahazo trano aho zao ataoko aty foana amin'ny vondrom-bavaka. Laza aminao makamakainao ianao amin'ny alahady, mamasaka ve ny vary zay no ataonao isan-kalahady ao. Fa amin'ny fotoana ianao mieritreritra hoe Jesosy eo ninina eo amin'ny fiainako na namana na olona na olon-tiana tsy mahafen'ny fiainako zany. Ianao ve afaka ilazana zany androany? Nizaniza tsy mahafen'ny fiainako tompo afa-tsy ianao rery ihany. Ianao rery ihany mahafen'ny fiainako. Ianao no mitondra fahavelomana amin'ny fiainako. Teneniko anao fa ny fahafatesana dia manaraka antsika foana. Amin'ny fotoantsika tsy mbola mandray ilay tena fiainana. Ny fahafatesana dia manaraka anao foana. Tsy fanana fahafatesana resako anao tsy hiditra amin'izay tsika. Ataontsika anaty fonteny zay dia ahelitsika any. Fa zao ny zavatra resako anao le hoe fahafatesan'ity teny ity mihitsy. Zany hoe amin'ny fotoana ianao zany miala ety ambony tany dia maty ianao. Mandrakizay. Fa amin'ny fotoana ianao mandray an'ilay fiainana dia hiditry ny lanitra ianao ho tonga eo anatrehan'Andriamanitra ianao noho ny amin'ilay Jesosy ihany zany. Amen. Asika rehetra na efa nakeny amin'ny aéroport fa na dia mbola tsy nitaingina avion azy ianao dia efa mino fa fantatrao fa ny zavatra manan-kery eny rehefa hiditra fiaramanidina dia passeport sy visa. Passeport sy visa ny manan-kery eny. Amin'ny fotoana ianao hitondra hoe ity misy carte bancaire misy 45 millions eo ny ao anatin'ity sady ampianao amin'ny roulière kely. Tsy manan-kery eny zany, tsy tafiditra enzany ianao. Amin'ny fotoana ianao hitondra carnet pokotany hoe ny adidinay efa vita roa taona mihitsy nalohako tany vao omaly antao. Ady manizingizina be zany ianao eo. Teneniko anao fa sécurité no maka anao iny. Fa amin'ny fotoana ianao mitondra passeport sy visa, voaloha tsara ny
frais dia inona ho tafiditra ao amin'la fiaramanidina ianao. Tahaka izay ihany koa ny lanitra. Ny lanitra tsy tianao entina any no entina any. Tsy hoe zay efa diakona efa ela zay ry sitraka, efa tena ela zay ny diakona. Ary ambarako anao fa ianao aza vao omaly no nitarika fotoana. Fa zay efa 12 taona no diakona. Milaza aminao tsisy andray anao amin'izany. Fa inona ny zavatra manan-kery rehefa tonga eo amin'ny lanitra ianao, tonga eo amin'ny vavahadin'ny lanitra ianao dia zao ny zavatra manan-kery. Ananan'io ve Jesosy? Nandray an' Jesosy, nino an'le asa-pamonjena ve izy? Nandray an'le asa-pamonjena ve izy? Nanaiky ve izy fa Jesosy ny tompo? Zay ny fanontaniana mipetraka eo. Tahaka izay mihitsy tsy ho tafiditra ao ianao na hoentinao eo daholo aza ny zavatra mety hoe asasoa nataonao, mety nanao asasoa be mihitsy ianao teo amin'ny tanàna nisy ianao, mety nanao asasoa be ianao hatramin'izao tsika miteny izao, fa tsy mahavonjy antsika izany. Teneniny eo akaikinao tsy mahavonjy antsika izany hoe ny asasoa tsy mahavonjy. Ao anatin'izany rehefa eny amin'ny aéroport ianao dia betsaka ny olona mifamezivezena, ianao afaka makeny foana ary tsisy androkanao mihitsy ianao raha hoeny ianao. Fa tsisy manome antoka anao mihitsy na hoe nisan'andro azy ianao hoe hiditra amin'le avion ianao. Hoe tena iny zany ianao dia anaterana vary maraina atoandro hariva dia makeny ny vadinao sahirana ho aiza izy zany anaty barika eny amin'ny aéroport fa ahoana? Andeha avion nga? Te andeha avion izy fa hoeny fotsiny aloha izy e. Milaza aminao tsy mahatafiditra anao amin'le avion zany. Ny seranam-piaramanidina ny aéroport dia ohatrany hoe endrika le fiangonana. Ianao afaka miditra fiangonana foana. Ianao afaka tsy mialy eto mihitsy hoe voainy fiangonana pastera fa zay hijanonao. Fa za te ho any an-danitra. Fa milaza aminao tsy mahatonga anao any an-danitra zany. Na ho voainao anao foana azy ty, na hanompo eto foana ary tsy kasianao, na dia hitarika fotoana eto foana ary ny tenako, na dia hitendry eto foana ary ny rahalahy, na dia hitoroteny eto foana azy pastera, tsy tonga any an-danitra, tsy mahatonga any an-danitra zany. Zavatra tokana nambaran' Jesosy, izao izy lalana sy famarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Tsy hoe tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy izay manompo. Tsy hoe tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy izay manao ny famarinana. Tsy hoe tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy izay metimety fitondrantenany. Fa tsy misy makany amin'ny ray ozy izy afa-tsy amin'ny alalako. Jesosy ihany no antoka mahavonjy. Jesosy ihany no antoka mitondra ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ny fiainana mandrakizay rehefa omeny anao zany dia zao tsy ho votsitra mandrakizay zany izy ihany amin'ny Jaona any, mbola milaza ihany izy hoe Jaona 7:20 milaza izy hoe zao manome azy fiainana mandrakizay, tsy ho very izy mandrakizay. Nizaniza manolotra ny fiainany amin'ny fotoana anankiray, tsy ho very zany olona zany mandrakizay. Andriamanitra tsy hoe mametsy fohifohy, fa rehefa manome izy dia hitahiry an'izay olona izay. Afatra ao anatin'izany zany dia zao hoe mety androany ianao vao nandre an'izany. Mety efa helinao ihany koa zany fa mbola ho avintsika ho an'le efa nandre avy eo. Fa ho an'le mbola tsy nandre na ny any an-tokantrano na sika rehetreto, Jesosy ihany no antoka mahavonjy. Tsy ny fahamarinanao. Na efa elaela azy ianao niaraka tamin'ny tompo, androany mbola afaka vaoziny zany, mbola afaka miveriny zany. Aza mieritreritra ianao hoe ny zavatra nataonao foana, ianao efa taranaka mpivavaka, zay efa tena le niteneniko teo hoe 12 taona na diakona anay, zay mpiandry ary zay tena miogahoga tsara mihitsy rehefa mandroaka devoly. Tsy mahatafiditra ny lanitra zany. Fa zao Jesosy ihany, Jesosy hatrany. Afatra manarak'izay ao anatin'izany ho antsika rehetra izay mety hoe efa teto foana, tsy hoe teto amin'ity fiangonana ity ndresako, fa teo efa nandray ny famonjena zany. Hitanao ny passeport sy visa, aiza ny toerana sahazany zany? Eny amin'ny aéroport ihany ny tsara sahazany zany. Sa izy? Tsy eny amin'ny fahasankarana. Fa betsaka ny olona manana passeport sy visa fa eny amin'ny fahasankarana izy mipetrapetraka. Eny izy mipetrapetraka. Hitanao eo amin'ny aéroport ihany misy fampatsahivana hoe andeha an'ilay fiaramanidina tsika avy eo. Misy an'ilay vehivavy ohatry miteniteny iny zany amin'iny, tsy haiko ho an'izay efa teny zany na lehilahy. Miteny hoe iainga ny avion afaka zao tsy fantatro ohatrohatr'izay. Misy an'izay eny. Dia ohatran'izay eny misy fampatsahivana ohatran'izany eny amin'ny fahasankarana ianao tompoko tsisy ampatsiahanao zany hoe andeha avion ianao. Ny olona nefa indrisy ananany ny passeport sy visa, lasa izy eny amin'ny fahasankarana. Dia eny izy mipetrapetraka mihainohaino. Eny nefa tsisy fanairana mihitsy hoe andeha avion ianao e. Efa ho avy ane le vol e. Andeha ngazoky zay no heninao eny. Atsirabe zao. Nefa indrisy fa ny olona manana passeport visa ihany izy fa eny izy
eny izy mipetrapetraka. Inona tiako tenenanao anatin'izany? Anananao Jesosy. Raha efa nananao izy androany, aza mipetrapetraka eny amin'ny toerana tsy mampatsiahy ny fiavian'i Jesosy. Aza mipetrapetraka eny amin'ny toerana tsy mampatsiahy fa ho any an-danitra ianao. Mahafinaritra ve ny toerana misy fampisehoana? Tamin'ny lahady zao vao nisy tato. Nga nisy tao. Fa na dia nafinaritra aza ny tao. Teneniko anao, tsisy fampatsiahivana mihitsy ho any an-danitra tsika hoe rehefa mifarana zany fotoana dia niteny zany le artista hoe aza tiany fa ho any an-danitra isika na dia nafinaritra. Tsisy an'izany tao. Zay ny teneniko anao hoe na mahafinaritra aza na ohatry mahafinaritra aza ny toerana anankiray, na dia mahafinaritra aza ny mba miresadresaka ao anaty bara zany rahalahy zany, na dia mahafinaritra aza miresadresaka ao, na dia misy filinina tsy fantatra hoe tena mampiavana antsika kosa aloha ty Sitro ihany aloha fa mampiavana antsika ty, milaza aminao a tsisy fampatsiahivana ho any an-danitra. Teneniko anao, aiza ny toerana feno fampatsiahivana ho any an-danitra? Eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Amen. Tenenio akaikinao, eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra hoe misy fampatsiahivana ho any an-danitra. Ny fiangonana dia tsy hoe trano. Tsy hoe manomboka izao ianao dia hipetraka eto. Fa ny fiangonana dia fiombonan'ny mino ny olona manana an Jesosy. Ny fiangonana dia fiombonan'ny mino olona manana an Jesosy. Ny olona manana an Jesosy no handray ianao rehefa reraka avany ianao. Fa ny olona raha reraka avany ianao ka ho any amin'ny toerana tsy tokony ho alehanao no alehanao dia zao. Injany ianao fa niady mivady dia ho any amin'ny tsy fantatra. Olona tena dimbaka be no anatonanao hoe tena le rahalahy namanao taloha tany. Tonga dia zao ny conseil azonao felan'ny tamainany. Fa rehefa tonga eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra ianao misy fampaherezana eo hoe ho any an-danitra tsika rahavavy na dia mafy aza ny adinao ho any an-danitra tsika. Ho any an-danitra tsika rahalahy, na dia mafy aza ny adinao na dia miady mivady aza ianao ho any an-danitra tsika. Mampahery anao Zany misy eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Rehefa tsy fiangonan'Andriamanitra no atononao amin'izay fotoana izay dia sady ho diso ny safidinao. Ianao tsy atsiahy mihitsy ianao hoe ho any an-danitra kay za ty. Androany miantso an'izay mety hoe varim-bariana androany. Miantso an'izay varim-bariana androany. Aza mieritreritra ianao hoe efa nananao ny passeport sy visa ka zay tianao ataonao atao tsia. Na nananao aza ny passeport sy visa tsy maintsy miandro vol ianao vao miditra ny avion. Rehefa tsy tonga eo ianao amin'ny fotoana haingana eo, tadio fa ho avy Jesosy. Amin'ny fotoana ianao tsy teo amin'ny fifantohana. Aiza nefa ny toerana mampifantoka? Eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny aeroport. Amin'ny fotoana ianao tsy hita mifantoka eo, lasa ny avion ianao taraiky eo. Amin'ny fotoana ianao amin'ny fifantohana tsara, eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra ianao arak'izay fotoana mety hoe ifanarahanareo tsy fantatro na larobia, na lakamisy, na zoma, na sabotsy, na lahady. Tsy olan'izany fa ianao le miombona eo ny zava-dehibe. Amen. Ianao le miombona eo ny zava-dehibe, mila mitoetra eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra ianao. Androany izay varim-bariana, mbola afaka miverina ianao amin'ity fotoana ity. Mbola afaka miverina ianao androany satria maharim-po ny Andriamantsika. Tadio ny tantaran'i Petera. Petera dia tsy noetreretiko mihitsy hoe mbola ho ampiasain'i Jesosy. Tsy noetreretiko mihitsy hoe mbola ho raisin'i Jesosy satria tsy misy ratsy mihoatra an'izany hoe manda zany. Manda an'i Jesosy zany. Ohatran'ilay nataon'i Jodasy any aniny. Fa zany hoe Petera niverina. Fa Jodasy nanohy ny lalana. Namono teny. Ao anatin'izany ninona vitanao mety eritreritra ny hoe za koa ve zany ohatry ny efa nanaraka fampianaran-diso zany ohatry ny efa tsy dia tena mifantoka tamin'izay intsony hoe saiko efa tsy Jesosy ny mpamonjy ahy. Mbola hiverina matoa ianao mbola mandray an'izao hafatra mbola afaka mandray ianao ny tompo, mbola afaka mandray ianao izy tahaka ny nandraisany amin'ny Petera. Mbola afaka nampiasainy Petera tao anatin'izany satria fantany fa maharim-po ilay Andriamanitra izay hiverenany. Androany ihany koa mbola afaka miverina isika hitoetra eo amin'ny aeroport, hifantoka amin'ilay passeport sy visa izay hifananantsika ao anatin'izany. Amen. Tadio ao anatin'izany ary fa tsy misy antoka mahavonjy, tsy misy famonjena amin'ny hafa ary tsy misy anarana nomena ny olona ahazony famonjena ety ambany masoandro afa-tsy ny anaran'i Jesosy irery ihany. Ary ao anatin'izany raha variana ianao eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra ihany mampatsiahy anao an'izany. Tsy misy fampatsiahivana ho any an-danitra zany. Na dia mahafinaritra aza miaraka amin'ny namana, na dia mahafinaritra aza miaraka amin'ny fianakaviana, na dia mahafinaritra aza miaraka amin'ity tontolo rehetrarehetra ity. Teneniko anao eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra ihany no misy fampatsiahivana fa ho any an-danitra isika sy ianao. Amen. Walazao ny eo akaikinao eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra ihany hoe misy fampatsiahivana fa ho any an-danitra ianao. Ianao tsy voatery araka ny fotoana rehetra misy eto. Ianao tsy voatery hoe ho tonga eto foana isaky ny fotoana misy eto. Fa ataovy azo antoka kosa nefa fa mbola ratashe.
mbola miraikitra amin'ilay fiangonan'Andriamanitra ianao, ilay tena fiangonan'Andriamanitra no ambarako. Misy ihany koa mantsy ohatrany hoe fiangonan'Andriamanitra fa le izy fotsiny ohatrany hoe mba mivavaka, fa tsy misy fampatsiahivana misy hoe ho any an-danitra tsika rahalahy, tsy misy fampatsiahivana. Fa za mihino fa raha eto ianao aloha ampanetretena, raha eto ianao dia mampatsiahivana aminao foana fa ho any ianao. Amen. Noho izany aza miala amin'ny Jesosy mandrakizay. Ary ao anatin'izany ihany koa aza miala amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Tsy maintsy mila ny fiangonan'Andriamanitra ianao. Ianao rehefa reraka ny hoany ianao, mamoy fo no ataonao. Fa rehefa reraka ianao ny fiangonan'Andriamanitra mampahery anao, eto ny tsy misy manamelika anao, eto ny mahafantatra fa mampamebe ianao fa mbola mandray anao. Teneno eo akaikinao, fantatra ianao fa mampamebe hoe fa manaiky anao satria hiaraka ho any an-danitra tsika. Misy faly ary satria fantany hoe tena za itetonné ve fantaro tsara iny. Fa zao ao anatin'izany any fiangonan'Andriamanitra no afaka mandray anao. Teneniko anao ianao rehefa mampamebe ho ahiliky ny olona ianao. Sa tsy zany? Iny tsy dia azo azontsika iny elakela ao. Eto amin'ny fiangonan'Andriamanitra tsy misy an'izany. Ny fiangonan'Andriamanitra tsy misy an'izany. Mandrakizay. Na dia misy ary zany tsy maintsy esoriny zany toetra zany fa tsy zany. Fiangonan'Andriamanitra mandray anao ninina vitanao tany. Ninina nataonao tany. Fiangonan'Andriamanitra mandray anao satria maneho any Kristy fiangonan'Andriamanitra. Zay no hafatritsika androany fohy ny hafatra kanefa mino fa misy zavatra voaray anao anatin'izany. Ary ndao hivavaka sika eo am-pitsanganana. Anavao ny fanoloran-tenantsika indray isika. Ho anao izay mety hoe androany vao nandrean'izany hafatra izany. Andao tsika hivavaka hoe Tompo, iraisanay fo androany ny hanolotra ny fiainanay. Ho anao indray. Iraisanay fo androany ny anaiky anao ho lalana fiainana, fahamarinana ny fiainanay. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.